Azo misampy ireo mpandray anjara ao anatin'ny tantara, branch, saondra, andra, mendrika ary mbola rantra. Maika monja rano sisa dia tafa homana meloa. Orineny olo tiako kosa ange iny e. Nahoana mihitsy mo antso maika. Eno ay. Hafa ihany ny fomba nareo kehitriny ity ka. Inona ny tianeny atongavana amin'izany? Izay tsy mba nilafika tany trano lehilahy izany raha tsy tomombana daholo ny fomba rehetra. Efa fianan-tsary izao kosa ve dia mbola ilana voatsara ohatr'izany andro neny sady izy koa ane efa nahavita dingana fa tsy hoe tsy nanao mihitsy e. Ekeko izany fa mba jereo amin'ny fomba tsy miangatra ihany kosa ny aloha hoe olona ohatran'ireny ve dia tsy havita ny marehatra. Mino fa na nasa mifikitandray manontolo azy izy tsy ampiontsinareo kisaomam-borona ameny vala reo. Angaha kosa moa dia natao amin'izany no himpiny an'ireo ka. Otry, fatao inona indray? Neny ahoana tsy ndray andro ihany ange ny fiainany. Ay, dia ahoana indray izany ny toerandrio anatria amin'ny fiangonana raha izany ka. Andry fantatry pastera tsara fa nafana foty ety fony izy mitantana amin'ny fiangonantsika. Ay tokoa moa any amin'iny faritra iny izany zao pastera Arivola no mitandrina. Ie, voatendry asa noho izy. Angandry tsy mba nanadiady an'izany tamin'i Gustave. Ka izay angery neny tsy tena tany anepoka no mifanerasery. Tena tsy nanasa-potsy ny tena kianjanay. Ka amin'izao fidina indray izao ary dia fatary daholo ny tokony fatarina rehetra. Neny tsy atao mason'olona ange fa Gustave aza mbola izao vao fatariko e. Kialadalky. Taiza koa nisy an'izany. Tena marina izany. Aza manadala ny saiko indry fa izao afatra fary tsara izy fa tsy mety amintsika izany tsy manao mary azy izany Ka raha sy resy lahatra amin'izany izy dia ahoana? Dia reo fa tsisy an'izany. Raha tena tiandrika izy tsy maintsy manaika. Ary aleo aloha handeha amin'izay fa sao dia taraiky be ka. Ary mba inono ihany aloha ny telefaonina. Ie, miantso mihitsy rehefa tonga any. Izay, ary soavadindry. Velomina eny. Dia ahoana ary gisa matavy? Gisa matavy dadala toako amin'ity kalazy ity eo ny lohan'ny lafisaka kely io fa aza may miaina eo. Tsy hitako izay mampisofianareo amin'izany e. Angamo tsy Gustave ny anaranareo ity ka. Hainy lahy ihany no miteny an'izany dia maninona raha tsy manadroadro. Mba vazivazy izany fa nareo koa dia efa mora tezitra tsy. Ka angaha laha teo ny teny hoe vazivazy ka. Azafady raha tsy zakanareo e. Fa ahoana aloha ny programa androany ka? Nahita karama metimety an'izay nga lahy mody adaly ity. Tsy hoe izany fa misy asa kely saika ataoko izay eo amin'ringandrina tsy avaratsiny. Dia ho any lahy izany. Tsy niteny ange za hoe tonga dia ho any e. Fa hoe raha tsy misy ataontsika an'io dia ho any aloha. Ay, raha an'izay metimety amin'ny lahy dia mandeha any. Hafahafa fiteny ange nareo izany. Ka lahy mitady hivadika tsinony. Tsy hainy lahy nga fa sakay sy maso zaisy ireny, indrindra fa iny faly zanany iny. Fa inona marina ny olonareo mitsamina tamin'ireny? Ny adala any, laha izay mifananadala ny kialaroandro ny ako. Nareo kosa ka izao mitady rarako. Vadin'olona ny tsy aizana mena. Ataoko inona koa iny? Efa iny sy le renin-kiato koa izao no mitovy. Karanga marina izao vavan'le ty. Fa manina kosa ny lazainy lafa renin-kiato rondroka. Ka izy tiana handatsaka ka mba atelindray miaraka tika. Kalesa ry Gustave. Miaika lahy koa zay ry Gustave ka. Zany ny atao hoe atidohan'ny kiato santetry tia. Fa tsy atao fipetrahatratroka ohatran'ny eny lahy. Eno ay e. Ndany lahy manadiosanina koa aloha fa tsy be lahy zao io ka. Aro ay e. Hidina androany any nga madamo. Otry,
Fa inona ny dirany lahy amin'izany? Ka tsy karakarana rongisa nga? Finina mihitsy ny tady avy ny lahy ty e! Oka patron, fa inona ny ty e? Tsy zaka ny lahy nge ny totabokako iray mandeha amin'ity e! Sa andramana? Oka fa inona ary ty e? Nda ny lahy mandeha aminy fa tsy mampivoto fo fotsiny eto. Oay! Pastera! Salaminao. Angainao mifindra tiako. Tsy hita resy ty fa boribory tokoa moa ny tany dia tafahoana ihany tsika e. Tena marina aloha izany. Ka hitretreto mihitsy anga sa mandalo to mivingotra an'ireto etam-be reto? Izany hoe ahoana re izany e? Ohatry sarotra valiana be anga ilay fanontaniako ry kala volana toa miaotraotra be a. Tsy izany re. Avy ety mantsy ny fofombadiko dia hipetraka aty mihitsy ako. Tsara kosa izany. Dia efa manantena anareo mivady aho izany amin'ny fanentanana ny olona iroso amin'ny mariazy. Saika ao anatin'ny tokantrano maso avokoa mantsy ny eto. Variana amin'ny fitadiavana koa moa dia adino ilay izy. Izahay koa aza ange pastera mbola ao anatin'izany e. Ay, mbola tsy nanao mariazy nareo? Ie, voavodiny fotsiny izao no vita sy ny fisehoanako. Dray. Tsy hainao indray ry volana toroko fa hoe mandika ny didin'Andriamanitra izany lahy sy vavy ray trano izany nefa tsy mbola natao mariazy. Ka izahay ange pastera hitandrana mafy mihitsy marim-pahatonga an'izany fotoana izany e. Sarotra izany e. Olombelona ange nareo fa tsy anjely akory. Satana koa mandrisika mafy antsika ao afarantsika ao anao ratsy. Ka izahay ange tsy hoe tsy mazoto na hoe tsy hanao mariazy mihitsy akory ry pastera fa ny fotoana ireny mbola lamina e. Dia alamina angy anazy sao anahirana. Aleo rehefa ifampidinika tsara izay roa dia hiresaka aminao eo ihany rehefa miroso a. Izay indrindra. Ka manao ahoana ny tanorantsika eo? Mampalahelo mihitsy ny fisarahana fa izay moa ilay fiainanako. Tsy araka ny foana mandrakizay akory e. Tsy maintsy hoe malahelo kosa aloha zareo e. Raha ireny fanetsiketsehana nataonao tao ireny, iza no havitanao tao? Moka re pastera, izay ilay antson'Andriamanitra e. Tsara rehefa matoky azy ohatr'izay. Ie, ilozaka angalo ianao fa mbola maika hamonjy fivorinana amin'ny foibe koa iny. Eny ary pastera, miresadresaka eo ihany e. Mandalova raha riva fa efa tafaverinao aho dia mitafatsara tsika e. Eny ary e. Hody! Gustavia! Oay, madama, tonga soa. Salama sola, tsy ao anga? Voateo mihitsy izy niresaka tamiko teto ka, dia niakatra any ambony. Ary mifatotra tsara ve aloha io alika io e? Tsy maninona izany fa migiry ianao e. Mareny tsara mihitsy aloha ny fatorany ka. Tena mba tsy miamako mihitsy aroa reny a. Mampiomehy koa ianao tiry madama ka. Fa ahoana e, tena fatoro tsara rery solo marina. Matahotra ho aza. Bobi, mipetraka elahy. Andraso ary aloha e. Andraso fatorako. Io e, mandehana fa tazomiro tsara ty. Dia ho aiza? Avy dia mekara ty ambony akia. Juste, maninona tsy mba tsy hainao e. Mekara re aty aloha fa avy eo izany resahana. Jerenao fotsiny aho izany no vizaviza nreto eto anapereto. Io lesosolo akaro aty reny entany reny a. Bentana mihitsy ange madamo izany e. Io indray elahy fa hanondrana. Apesa ao dia mandehana vonjeo ny asa lahy. Eny re patron. Misaotra solo a. Mirary soana roa kely e. Lasy elahy ho aho. Enao ty koa dia efa tena masika loatra ka. Fa nahoana ary? Ka mahatsiravina tsinona le ataon'ny adala indray. Baikona foana vao manao zavatra. Ka mba mety misy tsy fatany kosa indraindraiko. Efa fanao isan'andro mihitsy ireo fa kaminy le daly e. Aiza aloha ny trano fidiovana fa makisaika efa tena reraka ka. Any ambany.
Tsy mila kosehany ry. aleo aloha amin'izao ka. Ieny ahiko. Allo neny? Dia ahoana? Efa tonga any ry? Efa ela. Zaza efa avy nisaikako. Dia ahoana ozy izy Gustave nahita andry? Tsy hita. Fiazoko. Angatsy eo izy. Io izy ariko. Andraso omeko aneny. Manahoana mama? Manahoana Gustave? Efa tonga ty vola fa misaotra. Ohatry, inona no tokony isaoranao amin'izany? Tsy Andriamanitra ny tantana ny diany nge e? Ieny tokoa. Fa izao tokoa ary Gustave a. Ahoana mama? Misy resaka nataony mianak'izay taty dia tsy haiko izay mety ho eritreritra ao fa izaho mahita hoe tokony dinianareo haingana ihany ka. Hoe ahoana izany? Tsara ho ara manao soratra sy mariazy nareo. Ohatra, tsy mety aminao anga? Tsy hoe zany ka. Aleo aloha meko amin'ny vola ianao fa ohatra ny hafahafa zany ka. Veloma mama. Allo mama. Tsy azoko. Tena tsy azoko mihitsy ny ty vadindray ty ka. Tsy vita koa ny resaka dia niala izy. Na za koa aza nge gagy e. Lasa niazakazaka ny voaka ny ivelana any izy fa tsy haiko hoe ahoana. Eny e. Fa efa nilazaiko azy teo ihany aloha ny tiako lazaina dia izay mieritreritra kely izy e. Endrery neny a. Aleo fa iresahako izy e. Aza ela fiteronono rehetra a. Eny hoa. Zay aloha fa aleo hijery azy ihany fa tsy fantatro izay mahazo azany ka. Zay velomina eny. Fa manina ianao e? Tsy haiko hoa fa nangotika tampoka zany ny kiboko. Fa inona no hoaninao tankeo? Inona moa fa tsy vary sy laoka ihany? Tsy inona zavatra hafa koa ianao? Tsy nisy. So mba hoe ninana voankazo manta na sahala amin'izany fa tsy taditinao kosa. Ka raha tsy mahanay zanako. Aza masosotra rehetra Gustave a. Aiza koa nisy lehilahy anaizana? Ka zany moka. Aiko angefa ny tenineniny tsy nampahazoaina anao e. Tsisy an'izany rehefa ny kiboko mihitsy nefa tsy netinety aso ny maly ariva. Aza mandangy amiko ianao ry Gustave a. Fantatro ange ny lazainy teo e. Tsisy nininy zany ho afehanao koa. Lazao fa tsy niresaka raharaha taminao indray ary neny ka. Ka efa nilazaiko foana kosa ange hoe tsy mety aminay zany. Fa maninona? Ka ohatrany mahamenatra beko. Why? Mamenatra ahoana e? Mamenatra zany manambady dia aleo zany andeko. Oay, vola. Oka moa e. Andraso aloha. Andray? Ino ty ataonao? Andraso aloha. Lehilahy lehibe ohatran'io ve ianao dia mitarika kilaoty mandeha fa tsy mba akarina akory e? Ka za kosa alozanaoko. Apakary io? Za mbola mandeha ary aloha e. Tsy lasa raha ohatr' izao kosa ny ataonao marina e. Eno fa aza mandeha zany aloha ka. Rehefa manaiky an'izay ianao dia za mbola mandeha ary aloha e. Tsy lasa raha ohatr' izao kosa ny ataonao marina e. Eno fa aza mandeha zany aloha ka. Rehefa manaiky an'izay ianao dia hijanona. Fa raha mbola iziriziry amin'izany menatra izany ianao dia eo ianao sy ny amenaranao. Dia tena enjana tokoa izany fifankatiavanareo izany sy FB Inona indray izao no tiany lahatongavana amin'izany? Ka toa tamana tany ambony tany nareo ko. Dia maninona? Sa inona mihitsy ny ao an-tsain'ny lahy io? Efa tsara madama aho dia tena tamana e. Mba matsotra tia.
Ka tsy zany ray ary ve ny mariny? Aiza ve dia andaniana ora ray mihitsy mifandraisana azy tao? Zao ny ko avy ny taraiky finanana. Hoay, ahay tokoa moa hividy sakafona koa lahy. Ie, jereo angera tsy efa mahangaringarika daholo ry zalahy. Hita hoe efa tena nona. Lahy kosa ange tokony mba nyteny e. Isolatsolana napaka fahasambaran'olona. Azafady a. Lahy misy zany ny tena hafahafa saina fa tsisy fahasambarana zany tao. Ny marina rehetra tokoa ve moa filazy? Ny tokantrano raha teo ange tsy ahake. Tsisy an'izany hoa, tao aza enjana beko. Fa enjana be ahoana? Ka naharary hatramin'ny kivoko mihitsy felanga ahoana. Voankazo manta angamba no mehinkala fa tsy voankazo voararako. Tsy teny ninina amin'ny lahatsony ary mbola andrabiraby aho ohatr'izany foana lahy. Azafady ary, fa inona aloha le mahakarary kibo anareo e? Noho tsara vao tantaray. Sera Gistavy dia le hoe anao mariazy zany no makarary ny kibon'inga. Ka hainy lahy ihany fa olana be zany ka. Marina letsy raha tsy ho ripaka daholo ireo akoho mamorona karakarainy lahy ireo raha zany no atao. Fahasoavana ange zany ry Gistavy. Dia manangana vaovao indray rehefa lany ireo ko. Ka raha tsy mitapy amin'ny lako, zay indray andro mandalo no androm-pahako ny fananako. Ka zany rehefa misafidy ny aka vadiny zanak'olonako. Tsy lasa, tena tsy lasa mihitsy ka. Ka raha sarahany vola amin'izany nareo dia ahoana ka? Dia efa tsy fitiavana zany ny azoko. Aiza koa nisy hoe rehefa tsy mandany ny fananako aho vao tsy ho tiany iray. Asa aloha mba eritreritra ihany aho iny. Fa tsy mora nefa ny hampanaiky azy amin'izany hevitra zany a. Ny vehivavy anika tsy manaiky an'izany hoe tsy atao mariazy zany. Mahanoatra koa le tia reny mba efa nanambady reny. Ohatray, angamo voatery tsy maintsy manambady vao ahalala ny sekret-mbehivavy ka. Dia ahoana tokoa moa zany lesy zany zao ny atao solo raha hoe misisika ny tsy maintsy hanaovana an'izany kalavoly io. Aza mampime eo ara Gistavy. Dia inona moa zany fa dia hoe inona Gistavy anaty palitaoko? Ary iny any aloha ny sorta malalaka fa aleo misalotra malala tsara tarehy. Lahy ty hoatsy. Reraka angamba hoa kalavola dia tsy nahavita nandalo tsony no maleriva. Miala tsiny pastera fa tena niala sasatra kely mihitsy aho aloha. Tsy maninona kory izany e. Ianao aza avy nandeha lalandavozako. Ka inona maresaka ao andrenivohitra ao? Ny ao aloha tsy dia araka loatra amin'ilay zamanao vary mandeha. Fa raha ny amin'ny fiangonantsika dia maromaro ny zavatra niseho. Zany a? Inona daholo izany? Ny mampalahelo aloha dia ny fahalasana ny gardien tao iny. Idera ve? Ie, tena mampalahelo mihitsy ny vady aman-janany ihany. Atao ahoana f'izay ny sitrak'Andriamanitra angamba? Eny, ho antsika kristianina dia famonjena ny fahafatesana, fa ho an'izy mianaka kely kosa dia fahoriana tserany aina. Izay moa ilay lalam-piainanako. Marina tokoa aloha izany fa ny vaovao tsara kosa dia ny fivoaran'ny fotodrafitrasa. Ay kosa, efa vita izany ilay sekoly adiana fototra tamin'ny herintaona iny. Ie, niazakazaka be mihitsy ny asako, sady mavitrika koa ny rehetra. Ay kosa, tsara rehefa mahay miara-metana ohatr' izany. Ie, ka nanao ahoana ihany ilay resantsika mianaka tamin'iny? Ka toa mahavaky lola izy marina. Fa ahoana e, tsy nanaiky angamba vadinao? Izao tsy mety amin'ny fomba ny zareo izao foana no sesiny. Fomba ny zavatra izany. Fa izao anampy anao aho fa aza matahotra. Kely any aloha fanantenako amin'izany. Izany hoe misaotra indrindra anao anampy ahy. Dia aza mitsahatra mivavaka fa Andriamanitra tsy manarina oviana izany. Eny.
Fa taiza ianao? Otry, tsy maso metsikato nga? Toko mba nyteny ianao hoe ho aiza fa tsy lasa fotsiny tanika. Ay, ohatra izany fifampitondrana miaraka aminao. Ka olona ho vadiko kosa ve tsy asarotiny ahy e? Fa manaiky ihany nga zato izy? Manaiky ny amin'inona? Anao mariazy ka inona indray? Tsy ho azonao amin'izany mihitsy raha izay aloha. Ay, dia miomana fa tsy ahita vady an-tanàna mandrakizay ianao raha toy izany no toe-tsainao. Iza ny vehivavy anaiky ianao amin'izany? Dia taiza ho azy izany ianao io? Tany amin'ny pasitera e? Dia mahafaty angara ny teny hoe andeha ho any. Ka efa fantatra moa fa tsy mety amin'ny fomba anareo ny dialeako any ka inona no mbola tokony ilazako aminao indray? Fa mbola misisika amin'izany mariazy izany ihany mantsy ianao io a? Izao no lazaiko aminao ry Gustave. Inona? Alanenina tokoa izao ataoko aminao izao. Fa raha izay vodiondry tsy ahatazona rehefa tsy mifanara-tsaintsika. Azonao? Aza mba atao an'izany kosa rangahy. Izay fotsiny aka. Anjaranao sisa mieritreritra dia izay ataonao. Aza ela. Dia izany ho ako. Tsy mazoto mihitsy izy amin'ny anaovana andrarahanay. Izany ve? Eny e, efa niresaka an'izany tamiko ihany izy fa le antony nanazavahany ohatr'izany ilazanao azy izany no tsy mitoviko. Fa ahoana ozy? Ka hoe raha anao an'izany ve hono izy tsy ho tapitra ribaka daholo rehefa nanandraiko? Izany ve? Tsy misy laingako izany madama. Izy aza nge nilaza mihitsy hoe ho very karama hono za raha manao an'izany nareoko. Ary, tena tsy azoko. Fa maninona? Ka hoe tsy maintsy ho lany amin'ny daholo ny re biby fimbo karakaraiko ireo dia tsisy nininona ataoko tsonoko. Andrekako. Avy izany ny ao andohan'iny? Ie, fa aza lazaina aminy izany hoe izany no niteny an'izany a. Maty ny eo ara-fatany mantsy. Aza matahotra ianao hoe sekreantsika izany. Izay mihitsy. Misaotra betsaka anao aloha ny tafatafary solo a. Ohatra ny tsy fanaraka ihany izay sikiala vola raha zoka. Marina raha tsy ny andripaka amin'ny fananako fotsiny tokoa ngamba ny tetiny iny. Tsy ataoko mahazo an'ireo izany kosa aloha iny e. Mila mailo ialahy raha gista fa mety misy mpanolotsaina azy mihitsy any a. Iza nefa moa fa tsy ny reniny ihany e. Fihetso ny mantsy reny avy Antananarivo reny. Nefa nge vola dia tena mahafatifaty e. Fa atao ohatry ny angidy voly ty izy fa tsy ohatry ny anarany ko. Oay, iza koa zany? Marina raha tsy sipan-kialy iny zany. Aleo avy de raisiko. Iza moa le ohatry mipotsipotseriny iny? Ay, ty. Allo, izy io? Za ihany Gustave. Za izy zany e? Maman vola re. Oay, ay ve ianao e? Manahoana mama? Any vola mantsy. Salamo, tsy angakela? Mivoaka vetivety ihany izy. Ay, inona ny vaovao ravinata? Tsisy azo lazaina mihitsy aty a. Mangingina. Angatsy efa natao fanomanana nareo izao ka. Maiky taiza zafy kely kory mamy zany ka. Atao veloha mariazy zao mitetiteta amin'izany a. Fa tsy maintsy hoe izay ve zany le izy? Olo Gustave, sao dia ho ataonao kilanao fotsiny ary ny zanako iny. Tsy isy an'izany rery mama fa mbola sahirana kely zay a. Ay, miandry izany. Fa raha tsy mifanaraka dia aleo izy ody a. Eno a? Saivo miantso izy rehefa avy eo, zay? Loza koa zany. Lasaika hivoatravatra indray ty ny tratry ny hery mitambatra.
misoa ianao pastera? Misaotra. Manao onsy salama tsara pastera. Inona ny vaovao? Tsisy ambambara fa zomba mamangy vanganareo zao Ay, aleo ary aloha hanomana zavatra kely fa eo nareo aloha. Aza misahirana rery se tsy mety amin'ny saiko izany hijerijery anao fotsiny izany fa aleo aloha anao an'izay Mipetraha aloha fa resaka momba antsika mihitsy ngine tongavany eto Zaho mihitsy sady tsy aritra koa nge Ay, ka resakinona hono izy izany? Tsy izany ry se fa iaraha mahalala amin'ny fiainana ankehitriny manjaka loatra ny herin'ny Satana. Ka zara aza misy olombelona mahafaka tohanareo ohatr'izao. Marina mihitsy izany, sady efa izay mihitsy ange ilay teny hoe tiavo fahavalonao. Mangina fa miteniteny foana. Eny diso kely fotsiny angamo se. Ny tena izy hoe mifankatiavinareo toy ny tiavako anareo. Zay tokoa moa izany ilay izy ko. Dia izay tsara raha ambara eo anatrehan'Andriamanitra ny fifankatiavanareo mba ho amasinina ny tokantrano. Marina mihitsy izany pastera. Tena mifonova izany Augusta. Mino fa manjaka Andriamanitra misaotra ny si amin'izany fanapahan-kevitra lehibe izany. Fa izao rehefa tena vonona dia miaraka nareo mivady makeny am-piangonana manambara azy amiko. Ie, ho avy eny mihitsy izay pastera. Tsara izany. Aleo andeha amin'izay aloha ary fa mbola betsaka koa ny tokantrano tsy diako izao andao ary dia misaotra betsaka anao nitsidika. Tahin'Andriamanitra nareo. Tsisy rarahiko an'izay pasterana ho any. Ndray izany varanty. Teo anefa malemy ohatrany menaka. Tsy nahavita vava ohatr' izany. Pasteranao aza be felonana dia mody lazainy hoe izaho indray ny nandisiko. Ay, ny ianao indray izany ny marina satria efa fahavalo no andraisanao ato. Aleo mihitsy andeha. Hoaiza. Ho any amin'izay olona tena tiaka sady vonina aka ho vady ianao mariazy. Petrao ty sakosy ty. Mba ianao tsy andana tanorana amin'ny olona maiva-tsanoatra anao Vola. Fitsindrovako no avintsika ngeny tsy mampazoto anao an'izany mariazy izany. Hainao tsara ny fandaniana tsy maintsy atao amin'izany. Mazava satria ataoranao olany daholo ny fanananao. Ainao very asa ny mpiasanao dia izany no andavanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Nefa rena veza moa izany reo ilomanosanareo tsy avy aminy. Azafady kosa. Fa inona? Ny zanak'isoa ny vidiko teny amin-dravao tamin'ilay renikatiny tao teraka enina. Ny koa reo atodina akotroko tamin'ny kalamary. Mivorona indray dia reo atodina akotrika fa tsy meny azany ka. Ry lanitro, lehilahy inona re ty Tena mba mila ny fanampiany lesa isoloka. Izany ve? Taiza koa nisy hoe patron indray no omena fanampianaka. Hevitra nge ny ilaiko amin'ny lahy tantarao ary dia hita eo hitany lahy misisika mafy ary fotsy amin'le resaka mariazy. Dia inona izao ny olana amin'izany ka? Tsy le tiako. Tsy efa fantatra lahy ve ny tsy fahazotoko amin'izany dia inona nefa ny ilanareo fanampiana amin'izany tsy mifiresahana amin'ny marina fotsiny hoe tsy hanao dia izay. Tsy vitako leso isolo tena tsy vitako. Fa maninona? Ka efa tsy izy rery-tsony ange manery hafa olona telo be izao ny anareo kosa kay raha raty davinako vady telo atao inona daholo sa saika nientsika neny andrenam-pononerina. Azy loza lamianiany eo fa nampy avy lasa tsy ka tsy hitako le atao anaoko. Ay, dia efa miomana izany fa hody amin'ny pataloha lahy aoriana mariazy naisy vola. Fa ahoana kosa le aza? Izany nisy ka ahoana amin'ny ahoana? Tsy lasa izany fa aleo mitady hevitra tsika ka. Mba izay ahay dia atao ahoana izany? Zao ary eno tsara.
resaka matotra be ataonao amiko ty. Ilaza vaovao mahafaly amin'ia. Ay, vakio ary. Akipio aloha maso. Ay, Gustako zany. Ao ary. Zao tapa-kevitra fa ho any amin'ny pastera tsika rapitso. Oe, satran'Andriamanitra. Tena marina ve? Mivaly mivavaka. Ary ao aloha hoe latako biso kely maka. Oay tokoa. Ay mo, tsy mety ka fa aleo rehefa vita mihitsy mariazyntsika. Ndreko, mampifilafilatsy. Maritra kely lesy aloha. Zany Eno hoa. Ary andao aloha atory fa makefy maraina ngentsika ho any am-piangonana. Allo neny. Fa dia misy inona retsiny dia miantsony tiandro alina be Aza taitetry neny fa vaovao tsara no lazaiko e. Ahoana retsiny? Andeha dinika amin'ny paster Zesy Gustave rapitso maraina. Zany ve? Tsara kosa retsy zany. Mivaly foana ary neny mivavaka rehefa atao toto-tafo a. Tokoa. Dia alaminy dia izao zany ny invitenareo ko. Maromaro ihany mantsy ny fianakaviantsika tsy azo dinganina. Ny aneny kosa zany sahady ve? Aiza no anananay vola olanina amin'izany ka? Andray. Angandry ny antoka an'izany ka izy anie miantoka an'izany sady tsy misy vola miala izany. Atao inona fotsiny ireo biby fiompy mameno ny tokotanin'ireo? Tena sarotiny be ary angizy ry neny amin'ireo Fa ahoana? Ka hoe no mety androm-pahanan'ireo mihitsy ny tsy mampazoto azy hanao mariaziko. Ka ho fahananareo vilona zany ny olona. Zay kosa angano lazany fa le hoe invité be dehibe anareo kosa mety tsy ho araka. Dia fitaona ianareo zany ko ataovy samy rery any. Raha izany tsy mahatonga any Andray kosa ry neny hanina ve nanarianao ny zanaka aty tany lavitra aty? Zay fotsiny Zay mifantatro. Alefa hodiniana ary zany Zay mihitsy. Aza moratra taon'le bricla iny eo ndry Eno Andry, hatramin'izao koa ve ty Gustave dia mbola tsy mifoy ihany? Efa nitenena nefa izy hoe andeha hoeny amin'ny pastera. An'leo mihitsy aloha foazina ka. Lanitra. Tena tsy seritreritra mihitsy ty. Gustave. Mifoaza hoa. Mifoaza nge no fa taraiky be tsika Inona koa zany manapaka torimaso mbola mamy be zany fotsiny Andray kosa ry Gustave efa tandro be nge zao Ka mbola tia atory fa aleo rehefa kelikely. Ty tena efa mivadika do mihitsy marina. Anao arindro zany? Zay mihitsy angamba manala zany torimasoko zany ka. Dia mivadika indray zany ianao Za zao efa niantsony neny laza taminy hoe atao atsaoatsy ny raharantsika efa nanaiky ianao. Inona? Zany efa nampandretsy kelikely ny fianakaviana rehetra izy. Fihinana molamolanao iteny an'izany sady taminy Odry, fahasaovana lehibe ne zany rangaty okobonina rery fa tsy ho zaraina amin'ny havana. Ela koa aza nge zao efa tokony ampiomana ny havalahy Tsy mahavita. Iany aleo aloha alamina ny any am-pastera dia manaraka eo ihany zany. Alamino rery ihany ianao fa za tsy mahatonga eny. Ay zany ny fikanao. Manao izay tsy andehanana eny dia mamorona tsangatsy amanorana. Tsoroko aminao fa ny fieritseretana ny fiesa-tsaina tamin'izany mihitsy ny tsy nampahita tory aho. Ka tsy efa nisava ve izy zao io tsangana dia endao. Tanterao ny teny nataonao. Tsy mahavita hoa. Andray rery lanitra.
izany pastera, tsy hitako tsony mihitsy re izay atao e. Azakivy amin'izany ianao e. Andriamanitra fotsiny izany fa iova ihany izy. Indraindray aho tena mieritreritra hoe so mba tsy mety aminay reto ara ny vady. Aza mandefa saina lavitra ohatr'izany ho aho aloha. Matoa ianao avy any lavitra any nakaty dia izy izany ny anjaranao. Ary mety iraka Andriamanitra hanova azy mihitsy aza ange ianao e. Mety izany tokoa ve? Fa indraindray ange aho tena mila tsy hahatato tsony. Izao aza mitsahatra mivavaka fa ho hitanao ny soa ataon'Andriamanitra aminao. Ny amin'ny lafiny fanahy ange pastera matoky fa ny nofo no mitadoketraka ihany. Tokony efa hita izany taranakay ange izay amin'izao fotoana izao e. Zaho anefa ity mbola Auguste ny atao ohatran'ny zazakely eo. Mahireza foana ho aho. Sedra daholo izany. Tsy mora ange ny mahazo fiadanana izany e. Misaotra anao mankahery. Zaho anefa tena tsy mahita izay mba hanatsony mihitsy sisaka. Tsy hisy fisaorana akory izany. Izay no asan'Andriamanitra. Izy no hisaoro mandrakariva. Eny ary, fa ny hevitra ataoko aminy izao ty ny tena tsy haiko tsony hoe inona ndraika. Izao alefa izany iresaka aminy indray. Dia mino ve ianao fa hanaika izy? Manana finoana ho aho fa aza be fanahiana izany. Eny ary, ilazako izy izany. Aza mampiomana azy ianao e. Mivily any rehefa mandalo. Eny ariko. Ary lozako aloha ianao fa miala tsiny indrindra pastera. Ndao azy e. Fa zanga moa ny teny anareo hoe mila ady aminy ka tsy mety le hevitra lahy rehefa nandinika aiza lesy dia hoe anao mody marary. Ka za moko amin'izay nareo tsy miona amin'ny pastera. Izao angamo ho lasa tany amin'ny laka sady tsy lasa mihitsy le hoe mararika. Raha tiakaka ny dokotera eo dia ahoana? Dia tsaboniko inona moa e. Raha hoe omeny fanafody fotsiny ange tsy maninona e. Ahitana fika iny fa raha trondromy ny ady ahoana? Tsy zay ny amiko. Fa tahorana tsondromy manenareo mibetsakako. Reo akoreo aza ny trondromy maefa mampitrangam-bolo ako. Maika fa za mihitsy tsy dia asy zay hitsangany eo. Miaika anareo aka. Dia ahoana izany raha sarahany volonareo ka? Izay lahy mbola nahita tsy nanam-boly izany fa mitenena tsara. Madama izany fa tsy mividina tody e. Tsy maintsy halaminaingana raha izany no misiko. Sa tadiavy lany mezara ho an'ny sasany aho? Asako. So dia ataonareo ohatry ny fiompiana koa ary miompy an'ilay zanak'olona ka rehefa matavy dia omena ho sakafony ny hafa. Manginy lafa mampioroka. Fa maninona raha vitaina any izany raha izany dia milamina e. Tsy manota fady amin'izany aho sa tadiavy lahy hitsangana mihitsy dada sy mama hiteny amiko hoe adala. Sady raha izay masony mamanay nentiny levina an'izay ange lesy ka tena mampatahotra mihitsy rehefa tezitra. Maika fa hoe izy efa maty zotsy dia asa fotsiny. Mahita hevitra. Hoe ahoana? Fa tsy haiko raha mety aminareo aloha. Mino aho mantsy fa tsy sisika amin'izany tsy mivola raha maheno an'izao. La zao ary hoe? Zao ary. Ary tsy mba niteny izany tamiko mihitsy ange izy risolo e. Zany ange madama le fitiavany. Tsy tianao mantsy hoe so dia andao azy ianao vao mahafantatra an'izaniko. Anga adala ka hanao an'izany aminao ary. Efa nandresy lahatra azo mafy mihitsy ny tenenana anao an'izany fa tena tsy mety izy. Mahatahotra hono. Dia aleo izany miaritra ny tahotra ny ray aman-dreny efa nepasana toy izay ilazan'izany amiko. Dia tsy haiko. Fa tandremy ianao miteny an'izany aminy hoe izany no nilazan'izany e. Aza matahotra ianao risolo fa odiko tsy fantatra akory izany a. Mampalahelo ange mahita azy iny samaraina taloha teo ireny. Fa ahoana?
ka bongo maso foana fa hoe tsy mahita tory fa tongavany lolon'ireo ray aman-dreniny foana ho dia teniny sy felapelahiko. Zany very soa Zany e. ohatra ny lasa mampatahotra ange zany ny atory alina amin'ny trano e. Ka mahatoy ianao mbola tsy nisehony zavatra hatramin'izay dia tian'ireo ray aman-dreniny ianao zany. Zany Eno a, fa ny zavatra tsy tian'ireo ray aman-drenin'ireo dia mandripaka amin'ny fananana, indrindra fa ny fitadiavam-bola. ay ve misaotra anao ry sola, efa ianiko izay dia andinika tsara. Gravo indray izany adiny lahy izany ry solo a. Raha mora rendriko vola dia vita ny lahy natory am-pitsanganana mihitsy. Zany angely ny lazaiko anareo foana hoe aza variana amin'ireny besany ireny rehefa hanao mission fa ny besaina tonona miloha e. Izay indray lahy le tetaka mba amendrasa dokafana aloha vao miresaka. Tsy haiko aloha na be resaka na be inona fa vita amin'ny mission accompli anareo ny sisa. Tsy mbola vitsy izany, mbola mila mifanampiany lahy. Fanampiana inona indray le? Ka aiza le tia ny avitako sady anao matotoa no anao matahotra matotoa. Nareo koa zany tsy dia mba hampikely kosa aloha ny saosiko raha izaniko hiasa alina zany. Fa tena mety nefa izany Dres tsy mbola nisy nahasolo ny solo zany raha totonin-ketrika ka. dia ohatrinona indray izany zao nomena ny lahy. Vidina koa folo eo fotsiny nomena dia efa milamina e. Aiza kosa raha solo dia izany tsy ho banky amin'izany ny sosiete. Ka inona ary ny tianareo e? Amoy vaty sa amoy fananana sa ilamintsaina? Filaminana lesy zao no tadiavina fialahy koa. Aza mahihatra ary e. Ka elahy ohatran'ny manararoatra be izany ko. Oragista Inona? dia manaina ange io e. So dia verina rehefa ohatry ny mamono akoho kely ary zany. Oay le anga tadiaviny lahalana mihitsy ny aimbadiko. Tsy zany kosa rangany tiako tenenina. Tsy moramora manao an'izany. Aiza so izay vola amin'izao ka? Efa ao amin'ny trano fidiovanao. Ay kosa mahalala madio izy fa tsy mba ohatranareo ray volana vao mahita rano. Mangina letsy efa mba misasa tongotra ihany ange hatramin'ny natongavany taty izay e. Niova fo zany. Moramora laso eniny eo zany. Efa vonina tsara zany nareo. Efa vonina fa mbola miany azy hitady an'ity lamba famohan'ity fotsiny. Ary ny ty ataonareo mangovotra be ty e. Ka ohatra matahotra sady ako. Fa nareo ve maninona e? Inona ary ny atahoranareo zao ka? Ka hivadika matoto zany lahy rehefa aveko. Aza kely saina ohatr' izany rangaha. Tsy tena izy angety fa akanjo nindrama fotsiny e. Ka ohatra mampatahotra zany ty izy nefa mbola ato anaty mazava. Le ty e. Ataovy izy ty sady zany e. Atao ka. Gustavia, mba atero antsika le lamba famohanao azafady e. Leo ambony aho. Oay, ahoana izany le ty? Mandehana amin'izay atero e. Dia miaraka miakatra aminareo avy eo Eny ary e. Ty Zay ange, isikinako fotsiny ty dia ivoakato aza mbola mivoaka ao aloha no ka. Tsy azoko, fa misy inona? Ka so dia hita koa ny tsy fahitako. Andao raha hiakatra fa aza dia mirediredy ao e. Ay ao ary ianao ny eo aloha. Fa maninona e? Ay, andao tarito ny lalana fa ialako koa ty ohatry ny misy inona. Andao ary. Oay, maty ny jiro. Oay, inona eo? Mama! Oay, Gustave!
ary nataon'le vendrany ireny voantsofiko le jiro dia nioraka mafy be le dala dia nianjera. Soa ihany aloha fa nanararoatra miboritsaka tao anaty azy natao fa ratsy izany dia ho raisy-potsiny teo ary izy teo iny ange ohatrany hoe midoboka be izany torana angamba ka dia izay fanarahany eo aloha fa za efa tafavoaka ka fa ny ahiko dia marina iny tsy barada akao rehefa tratra ny fanontaniana betsabetsaka be io sy dia valiko fotsiny raha nga hoe tsisy an'izany Justa, fa nanina ianao fa aiza zany vola ihany re ty eto mitohatra miakatra any ambony sika ambony aiza ho any an-danitra ve aza miteniteny foana ohatra izany re ianao ko raha tsy hoe efa matiko dia maninona eto izany tsika ka tsy haiko re izay nahazo anao tampoka teo fa nitsofindrifotra angamba ilay jironentinao dia maty dia iny ianao dia nidoboka be teo koa izany ve ary tsy tadidiko izany fa misy zavatra hitanao nga teo ie nisy aloka mampatahotra be teo alohako teo alokina matoto tsy haiko fa maintimainty be teo alohako teo ilay izy ko dia nataon'iny ianao za nefa tsy nahita an'izany ka iny maty iny ny jiro dia tsy haiko hoe nakaiza ilay izy mety misy zavatra fahafa marina izany ato amin'ity trano ity raha izany dia ho sanatria marina vely ny tantarain'ny solo ahiny mandeha any ianao matory fa tsisy ninina izany ato za atory eo akaikinao ka tsy mety izany aloha fa aleo rehefa vita ny raharaha miara-matory eo ihany sika amin'izany ka matahotra ange mivavaha mafy rehefa tsisy nininina eo ka za nga mahay mivavaka izany fa etiko mbavaka lahy eny ary ary andao amin'izay ka andao hiakatra efa lanomoka eto andao ary efato elahy avy aloha misitrika ty miresaka fa misy inny tsy tiako hita vola fa izy zao mihevitra hoe mbola matory ao ka tsy ho hitan'io hoe tsy anareo efa mody saronako boty fotsy be ao mpandrina koa le apomby ray gony teo anjorotrano teo ataoko ihany tsy meva tsy maintsy miasa fa maninona ka tsy ho gaga ve vola raha mahita an'izany hiteny izy hoe mivoasa ary isy tamalalako nefa pomby ray gony no safosafony ao le tiako izany tsy mahakao izany lesy izy fa ahoana aloha reny ady laly reny nareo mihitsy ny tena tsy azoko hoe mihorakora ka manahitra tsy ka elahy kosa tena manao izay mampatahotrako no ahoana tsara hoe natahotra anareo dia torana ka mpozy lahy kosa ohatran'le ny tena izy reniko aza mba kely sainoatra izany ho jereo ty ihany anginy akanjo nanaovako iesory ihany iny ka hatraty koa veranga dia mbola manjaka ihany ny tahotra reoko tena alako iny akanjo lahy iny dory ihany iny fa nareo ve marary saina aloha vorodamba ange ty fa tsy inny ka tsy raharahako iny na inona fa arivo fahatyany dia tsy tohizana ntsony izany ty raharaha ty sa efa vonina nanao mariazy kosa ny namako aza miteniteny foana letsy tedavy lao fahateo anoloan'ny olona be dehibe eo fa inona kosa izao ny hahafatanareo amin'izany ka sa le hanoroka ny vola eo mason'ny tany amamonina zay fa angako misy an'izany hita mihitsy nareo hoe mbola tsy nanatrika mariazy izany izany mihitsy reny ka za nga mahay an'izany le tia odry fa ahoana ny fomba ny arabany volanareo ohatra amin'izay ka mifandray tanana fotsiny moko izany ve fa tsy mba nisy oroka kely akory ve tsy isy an'izany dia ahoana ny nazakanareo an'izy izany
ozy fa angahko misy hoe lanjaina rehefa maka vady sa efa zandray ny fomba vaovao raha tsy akonako soko atao lanja velona le aza ny fomba nitorianareo fitiavana taminy tiako lazainy ay ve ny teny amiko fotsiny hoe mila namanako izay zany ny tsy raha mandry aminareoko aodiny ty oay pasterany anylahy ao aloha izy triako ato ka aza mako zany na rehefa mandehana miverina ny mpandriana aloha tsy hoany aloha zao ka tadiavylahotrahatra eo ody mandehana aloha letsy tsy anao fa tsy hen'ny voly zany dia aza miverina ty ela fa ianoy daholo zay resany ao mandrosoa pastera mialatsiny fa tena variana be ko ako ka tsy maninona ka za koa ty tonga tamitamikako ianao kosa ngefa ny teny ray andry hoe tsy ampimana rehefa ho aty ay tadidinao ihany ny teniko iny efa elaela ihany mantsy sika mianaka ny resaka aniny zava-dehibe amin'ny fiainako ve pastera ka ataoko tsy rambina ka izy ingarainy sa efa lasa namonjy asa ao izy ao ka mbola matory renoka be ao fa vavontsokolovo teo zany ve tena efa ampiadanonao mihitsy ange mesy egizitavo zany andro efa mifiry mbola matory ihany aiza koa ny dia hoe mampiadana azy pastera fa mba nisy olana kely za hialina dia tsy nahita toro mihitsy dia izao vao mba manararoatra kely fa tsy salama ngasa nisy inona zany hoe ahoana re zany ny anazavako azy aminao hoe fa misy inona azo vola ka hafahafa ihany le zavatra nahazo azy alina izay ko hafahafa hoana tsy haiko re pastera ny laza azy aminao fa to nahita matotoa izy anga dia torana tampoka teo tsy nahatsaro tena natao ohatra mafony izy ko zany fa inona hono ny hitany nefa zavatra ohatry ny ahoana tsy haiko tsara ny manazava azy aminao fa aleo nga foazana mihitsy izy dia izy no saina mitantara azy aminao avy aleo izy atory aloha raha izany fa reraka pastera tsy tiako tsony mbola hiverena niny oatra ny alina iny aleo dia ararotina amin'izao fandalovana zao mihitsy koa no mandamimany izany raha fa naratsy tokoa aloha izany dia mihina fa hiala amin'ny herin'Andriamanitra fa raha tahotra no neritreritra lasa lavitra loatra dia tsy misy ao an-tsy fanamboaran-tsaina ihany ao renao mahita azy fa andao aloha ararotina izao mbola matory be izao izy tsy ho foazinao izany izy ka tsy maintsy izay zao izy tsy manaikiko efa fantatrao ihany ange ny olana misy ao aminay pastera andao ary ahoana hony le ty anao inonao no mamapahaseny tena misy zavatra hafahafa heniko teo fa ahoana le ka alana dia volony nareko le ampombo mantsy loza ltia ka tsy ho sokafany ao eo zany ange lefa nilazaiko taminareo hoe mandehana miverina ny mpandriny ka efa tsy mety tsony zanyko tsy efa ao amin'ny hevitra ao zao ry zareo efa manao fotoam-bavakory zareo raha ny fahinoko azy teo zany ve zany tena porsa tany ka letsy zany ka aleo aloha hivoaka manaova mora patron anga tsy mba nikipy mihitsy ny maso ny alina tontolo tsy hita nge pastera fa sendra ny tampoka koa dia izao ka sao dia tsy tokony ho foazana ary izy raha izany tsy maniny izany fa afaka miverina matory izy rehefa aveo ka rehefa vita ny ataontsika ka ataovy moramora ihany ary sao anaitra mahafa azy eo ka nahirana indray eny ary Gustavy Gusta mifoazy ianao fa efa io pastera aleo re atao amin'izao ry vola fa mety foana io azafady re pastera izy ty ohatra ny tsy fo mihitsy raha tsy sitraponiko aoko izao fa tsy maninona izany samy ary sika io manara-panahy hiatrika ady masina
Fa ahoana ihany ka ohatra mbola teanao aletsy sao dia tokony hamonjy dokotera kosa arynareo raha izany sisy aiza kosa veranga dia nitelo misesy voaka foana le aza ka ohatra vo mainka na enjana azy lesy le zavatra eniko teoko ka za kosa nge efa mba niezaka nampiomananareo dia maninona tsy tokony ho taitaitra tsony nareoko ahoana mihitsy moa letsy ny ahatony amin'izany eniko tao daholo natao mipastera sikala voly dia anao inona nefa ry zareo fa tsy lefa nilazaiko anareo hivavaka manala de voly marina litiry zareo ao vola zany no nala mipastera de vola eo anefitra anao le ty koa efa hoe le apomba ambony fandriana koao dia atavy tsara zany ny biby fiompoko le ty ko zany vo mainka manany ihany inona nidira ny biby fiompy amin'izany odry ka afaka ny de voly manakatsakana ny fitombony aingana tao anatin'ny sakafonyko mbola mianiany ihany la nefa efa anaty ady mafy zao na tereraka tahaka ninona koa azy ve dia mbola atory ihany hatramin'izao oro izao aleo fo hoazina fa efa tsy rariny tsonika direty izy mitsotra be ohatry ninona sanatria ohatran'ireny razana be tsy hita reny misarona hatrany atampon-doka hatrany am-paladia aleo foazina na hotezitra aza fa tsy Gustave mifaza amin'izay ho ahy Gustave efa tandro be nge izao marina raha mihetsika mihitsy ity amin'izay le lamba tsindriny be mihitsy ny any amin'ny losatra any amin'ny tongotra ary sao dia mba sanatria torana ato ary aleo mihitsy aloha alany ty rako ity ka Andriamanitra fa ino ty toa pomba amin'ny gony be no saromany Gusta lamba eto fa tsy izy akory ny tato tena tafahoatra loatra kosa izao ka afa-baraka amin'ny pasteraka raha zao ngamba nitany teo dia loza tsy hanala baraka vatana amin'ny olona dala oatra n'iny kosa ka aleoko mijanona ho toka tena mandrakizay raha ohatra izao oay fa hoaizy ianao tena leo anao aleoko toko tena tsy zay namba ady olona dala oatra anao fa misy inona fa tsy azoko mbola mody adala ihany ianao sa iza indray nendrikendrehanao nametraka pomba migona tao ampandrinanao tao amin'izay dia nitafiana lamba mihitsy tsisy ka tsy te anisany adalanao fa aleoko manaja tena ka aloha vola mba ianao mifona aminao ary efa fantasao ihany nge ny olako ninone lay tsy tiana mary azy tsy olan'izany fa tadiava olona tsy mpivavaka dia milamina ianao tsy hoe izany fa le andika ny afatry ny maty mihitsy angeny tsy sahako enonga moa naninona fa nisainao no nampitahoatra anao tena nisy matoto mihitsy ange tamin'iny dia eo ianao sy nitahoatra matotoanao fa lasa ny anay ny finoana monja dia maharesy an'ireny ao ary fa ho tanterahako zay tianao dia asa mandeha moa izany ho dia mifona koa zaho ary manaiky ny hijanona raha mifona amin'ny pastera tamin'ny nataonao ianao dia milaza eo anatrehany fa vonina ny anao ny mariazy amiko menatra azy ary volaka dia menatra ny anambady akoho ianao zany izay ny tena marina mba andehanako fa mandany andro ara zany oka ao ary fa hoany ahy Allo neny nanahoana ny olanikela ka izany mihitsy hoe atsoko aneny io ko ilazava voa tsara zao
tony raharahana iry eny asao daholo izay amin'ny viteny eny ihany. Fomba manofa atoandro indray ary nde sao dia tsisy akory ka maninona raha misaraka rehefa tsy hifanaraka e. Tena resaka marina anie izany lazaiko izany eny e. Efa nanaiky ny anao mariazy amiko Krista. Fangay efa lamina. Efa vita efa vita teo ny resaka matoto sy ny tariny. Fangay koa nisy an'izany. Ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko aneny. Fa matotoana izy rehetra. Ka hoe izany hono tsy mampazoto an'i Krista anao mariazy fa hoe tsy akasitraha andray aman-dreniko. Dia nilaza ho nisehony matotoana izy mivady mihitsy izy. Izany vety dia ho azo eritreretina ho marina. Neny nga ahoana? Tena torana mihitsy aza ange izy nahita an'izany e. Ary ndry ve nahita an'izany koa? Ialako aloha lainga fa tsy nahita nininy izany a. Dia soavaly mena aloha izany kilozan'izy nahita azy koa. Dia izany fa vaofy amin'ny manareo e. Ho lazako eo ihany ny daty. Dia tonga vatsoa izany ny andro malaza ka inona moa? Dia ahoana izany ty rapitso ty? Izay vao tena hoe tsy nofontsony fa tena izy. Vitako ve ireny zavatra rehetra nilazaina tamin'ny fiofanana ireny? Eny e, ny teny ve moa tsy ho vita ihany fa ty fanorokoroky masom-bahoaka ty no lozako. Andramako isy amin'ny tsy fitaratra be tsitsy. Ohatra n'ilay atao lava be ohatra izao molotra ambany. Hoatray, marina raha tsy ohatran'ireny moloko soa ireny. Tena tsy ohatr'izao mihitsy ilay nataon'ny vazaha tany anaty vidéo ka. Tsy ho vitako ty marina. Aleo maka hevitra vao maraina misolo, sao dia mbo mahay ny adala. Izay izany fa andeha alohan'ny lahy any am-piangonana izay miandry anareo? Ie, sady za koa mbola hiandry an'zy dadanay vao ato aloha fa toa taraiko koa zareko. Okey ary, dia aza ela be so hitaintaina andray Eny hoa. Izay lesy Gustave kely koa. Rehefa avy eo lahy ataoko sambatra be. Eny akia. Izay fa lasa? Tena raikitra ty. Izany tany alehako ry lanitro. Aleo aloha ho any amin'ny solo fa tena tsy hitako izay atao ka. Tena ohatra tsy laza hoza lesy zany hoe fanoka mason'olona izany rasolo Ka izany mihitsy nge nitindraka anareo aty mba maka ody risika. Marina lesy zany fa efa nalamina tsara aloha momba ny akoatao Ohatray, efa voaja amin'ny atsakany sy andava ny zon'olombelon'ny akomam-borona patron. Le ty koa izany fa zao lesy rasolo. Ny tena hitadiavako an'ilay io dia anazavako ny tena olona. Hoe ahoana? Da ndremo sao tenen'olona zao Fa zavy adala hitantara tsy ambaratelon'olona eno tsara ary. Miaino vola zanak'olona mpiaingo saingitra, izany hoe miaingo saingitra menakava reny. Nefa dia tianareo ihany izy. Ka tsy hita molesiko. Dia aleo toizako kely aloha. Tairo are. Tsy nanaiky mihitsy izy menakava raha tsy nasiana zao kipitsopitsony zao le fety. Kipitsopitsony ahoana koa Ka hoe tsy maintsy asiana giato zao hono. Ka izany kosa moa fanaon'ny olonako. Ka le izy lesy lafo be Izany ve andaninona amin'ny volanareo
so velajindraina oatra ny vilona ny vola dia vita. Aina kely ety no mitady andreny. Eny hoa. Fanampon'izay mbola misy an'izany ouverture zany koa ny. Io ny tena saiko hoe karazo sakafo iny io. Asa mampinera Gustave. Asa daika be hoa. Mandihy zany. Mandihy? Zany mandihy ahoana? Zao famianareo sy madama dia mandihy eo ampovoany sehatra. Zany ve le ty? Zany toso lasa kosa raha zany ka. Aleo ampiana le odrisika aloha. Fa aiza ihany ty Gustave? Ho avy ihany izy fa inona ary ty? Ka ny fianakaviana ange fa reo daholo dia izy rery sisy ty ny mbola tsy tonga e. Inona ary ty maimaiky ty? Ho avy ihany izy ho mbola manao bokosy kely mindry angambako. Ka raha mba ho izay tokoa morineny ka aninona fa ny hanondrana indray reno aza hitako. Inona tsony ny ondrana ataony io re tsy ndrikoa ty. Tsy haineny marina mantsy Gustave nendriny eny e. Mahita tao isak'izay mihetsika izao. Saindrikoa ty ny efa lasa lavitra ka alamino re tsy saina. Marina tsy efa hiantso eo pastera. Efa mifolo-latsaka kely ange izao e. Fomba lehilahy hanambady ankizy zany netsika vehivavy efa tandravatototra ny ela fiomanana. Ary zareo amin'ny andro iray ohatran'izao mba miala liana. Nganeka ao izay tokoa. Eto anatrehany tany sy ny lanitra ary nareo rehetra ny lazako fa tiako vola. Andriamanitra, lozinina retina nataon'le tsisy sainty. Zao ve ny olona nahirana andrianay mianakavy akaty? Olona tsisy fotony. Tonga soka fosako aleo faroka kely aloha. Mbay kay dia felaka kosa ve zany ny rabanao ny zanak'olona? Ay, fa mitady akoatran'izany akaty. Efa vonona ve nareo roa? Tena aleo ajanona pastera. Miala tsiny indrindra. Fa misy inona indray tsy atao kilalao ohatr'izany ange izy ty e. Tena mahamenatra mihitsy ilay ataon'ny ankizy ankehitriny pastera. Aza fady kely pastera. Matony rano manonja dia misy antony izay. Azo hitanao zao dia tsy tonga ho azy akory. Tsy azoko. Inona ny tianao lazaina? Sa tsy vonina iroso indray? Fantatro daholo ny marina rehetra e. Tsy adala akory soloka andainga amiko. Mangina ty fa anala-baraka eo So dia tokony zanako lano ampiangona masinao miaraka amin'io vehivavy tsisy dikany io. Ndorony andeha. Ladala no andaniana ny amanjany. Matahotra ny lazana marina nga. Miverena raha tsy marina zany e. Lozinina koa re ty Andriamanitra. Ohatry fa aiza zany? Finina zany ny ataoko ato anaty tranona koa. Ay le ty tena fenitaina koa le akanjo mariazo. Fa ahoana koa ary zany? Tena zay voatadido. Matoko landro ana solo fa manoro voana fotsiny. Nanao mariazy ny reny akoho dia tao anaty garazy ny rendez-vous Tsy mahatoky an'ny latsony Odry, fa zany naninona? Ka zao dia rariny amin'ny lahy.
Ka tsy za angeny napiditra anareo tao e. Tsisy raraiko zay tainako an'lany fa nitovy voana nataony lanina nravano aviko manontolo Tiazoko. ka nihevitra ny tenen'ny lanina ataoko e. Ireny ny vokany, tsy totosany mariazinay sy volo. Sy ny anareo mihitsy zany nefa tsy anjarako. Tsy anjara lany inona fa be felona ny lahy dia nanoro andreny e. Tenareo mihitsy zany ny kely sainy e. Ay, ahitan'izany Gustave be sainy izany lara mitady. Toriko avy etrany raha mahafaty amin'iny ragiragy iny a. Tsy rarahako fa gorbako amin'ity ny kibolara mbola mijanony ao. Aleto fa tena lasa daly tika. Mandehana mandeha mihitsy dia aza miverimberina ty tsony e. Oaiza, Mba saiky resaka kely aminareo a. tsy mampiasa daly zay vao mandeha any. Ka tsy hitady asa ngia fa hitady any vola e. Atao inona? Tsy mila anao tsony izy fa efa manambady ny zanaky pastera. Marina ve zany? Ka tsy evizany ve ny fandrinao e? Mifona re, teneny vola fa mbola ty azy ange. Fa moramora anga fa nalana baraka nataony tianay, ha? Mifona ho aho. Tsy mila an'izany tsony zay ry tia. Milela-paladiry ery mama. Neny a! Aiza le dry? Fa anao inona ty indray io? Io ny indry manao ranomasy toky io e. Vola, mifona aminao ahy e. De manekendre rebrebeny io. Fa tsy efa ampenao ve ny filazana fa mampirafy anao e? Ny fitahany solo fa tsy avy ato am-poko reny. Ny fitahana ahoana koa? Angay ianao zazakely? Miangafy anao mba hiaino ahy na dia hoe tsy vady tsony azy tsika. Atao vaingana fa maka e. Dia rahabainareo mivady fa totoza somatsara ihany ny fanakinana fitiavana eo anatrehan'Andriamanitra. Asitsika tehaka aloha fiarabana azy roa. Maiza mifankatia fa izay nanodin'Andriamanitra antsika olombelona. Mifankatiavanareo toy ny tiavako anareo izy. Izay le izy fa tsy le an'lahy. Eno a. Ho fanamporofona izany eto anatrehan'ny fiangonana dia manantena profita maso avy aminareo roa zahay. Inona indray izao ny dika an'izany ry fony? Oroy ary Krista malalako ka oka aloka. Inona indray ary ty ataonao ty? Ka osa mena saka. Miandry atsika nge ny olona. Miala tsiny aminao fa tsy maintsy ho tereko ianao ka ho apetako ty ho atsafa-baraka aminao eto a. Oka reky vola. Oka marina mama. Gusta, toorana izy pastera. Efa manao ny ala zay? Lohako mbola manaitaina kely. Io rahatro zao no mahatonga ny zaniko. Fa tsy azoko ange hoe ahoana ny tena navoa e. Rehefa tsy nanaiky anoroka ianao dia nanatona. Tamin'izay ianao ny voafingan'ilay filina dia ny anjera ary nidona tamin'ny tohatra ny lohanao dia izao. Azafady akia. Tsy maninona izany e. Fa ialahy koa aloha tena tsy tokony atahotra oroko izany tsony. Fa ahoana? Ka efa noroako ialahy tamin'iniko. Nararotinao tamin'izaho tsy nahatsiary tena izy izany. Izay moa fanao amin'ny olona tratratra reniko. Ay, dia natao ahoana izany ny sakafo be fanomanitsika tao? Tsy mety namanana ny olonako. Inona indray moa? Dia iza niaraka nanao fety taminao tany? Ndry tony e. Tao saro-piaro ilay malalako e. Za ange ka niandry ny lata ty foany. Ny sy ny fianakavianareo no fandrimbona namahana ny olona taoko. Izany ve? Ie. Fa nilaza hoe afa-po daholo ny taoko. Vola,
Mifona aminao a. Ohatry fa manina indray reto no mifoninareo a. Ka ohatrany hoe azo trampina noho ny amiko izany foana ny fanambadiantsika. Esy tsisy an'izany lesy a. Efa mpivady ara-dalàna angesika izao efa vita fanamasinana ihany koa. Vola etso roaka ianao. Oroka tsy azo tsampina indray izany a. Eny akia. Azo mitsampy asa soratry Rakotiny Aina Androm-Pina. Ireo mpandray anjara tao anatin'ny tantara Branch, Saondra, Andry, Mendrika ary Mbolarandro.